Intiamo lay mpanompo votsavava asain'ny tompo amin'ny teny amin'ny fiangonany amin'izao alahady fahaefatra amin'ny volana fahafito amin'ny taona anangana antsika efijekerina ny rohevitra hoe maliny raha miasa amin'ny tompo efa nivavahatsika hatrany amin'ny volana alahady voalohany tamin'ity volana ity ny hoe ny lafy roa indrindra ny endrika izany fiarahantsika miasa amin'ny tompo zany lafy ny keza be dia le hoe izy Andriamanitra miampy antsika dia tonga mpiara-miasa aminy antsika zaho sy ny tompo ianao sy ny tompo fa lafy faharoa dia zaho natsoiny ianao koa natsoiny dia sika miara-miasa no mpiara-miasa amin'Andriamanitra misy triangle matanjaka be zany ao a telo zoro sao dia misy fadirana am'ireny sasany inona koa zany triangle sao dia franc-maçon zany pasitely fa telo zoro Andriamanitra ny miantso ahy Andriamanitra ny miantso anao fa isika mifandray miara-miasa eto Jesosy amin'le izy maniraka no ampianarina antsika tary aloha any amin'ny matitiko fahafolo any niantso an'ireo 20 lahy Jesosy fa eto izy voalaza ny lioka fa niantso 70 lahy hafa koa izy tsy natsoiny apôstôly reo a satria reo tsy nianatra hoe nampianarany tompo mandrakariva teny fa ny ray ialoha azy any amin'ny tanàna zay efa halera dia mitovy enefa ny toejavatra izy na any amatitoko fahafolo tonga ry amin'ny andiny fa enina ambin'ny folo ianao dia hiteny amin'ny mpianatra Jesosy hoe indro izaho maneraka anareo toy ny omby eo fivolony amin'ny dia mora endreny etoko izy miteny amin'izy 70 lahy hafa zay ray mandehana fa indro izaho maneraka anareo ho toy ny zanak'ondry eo fivolony amin'ny dia mila mamantatra tsara sika iza samy manao hoana zany toetra zany ambodila zany Jesosy zany fa mizany no nanirahan'ny mpianany anirahany izy azy 70 lahy azo antoka fa anirahany iny fiangonana ihany koa ka mila fatarina hoe iza sy manao hoana avy anga zany ambodia anirahany toko atsika izy zany dia tsy makalavitra fa zay pertupa ihany ny anarana dia koa nefa mahay tsara le pertupa io nomery toko fa 9 mitsangana kora sy ny namany misy 500 lahy izy nanao tena nohitra ny Mosesy ary tena nanahirana ny Mosesy mihitsy tamin'izay nanirahan'Andriamanitra azy na tonga ny Mosesy ny farany eo amin'io le voavakitsika io ny andininy 7 ka hatramin'ny 430 vakitsika io hoe mba ho fantatrareo fa tsy avy amin'ny saiko ny asa nataoko fa izy Jehovah naniraka ahy ka raha izy tokoa naniraka ahy dia ahita zava-magaga atao Andriamanitra amin'ireo olona manitra ianareo dia ataony sasany fa sangisangin'Andriamanitra zany ataony sasany fa fiarovan-tenany Mosesy fotsiny zany fa tsy hanao an'izany akory Andriamanitra misy
misy olona manana toetsay mikora io le zay any amin'ny taratasy ny joda any hoe ro korahita taranakikora zany reo mba manangana korana rakiza zazatao zany zany hoe korahita zany olona nanohitra mosesy zany ary nately ny tany nikatona taminy ny tany misy karazan'olo ohatry zany io toleny Jesosy hoe inona ambody ianao mitory filazana tsara ianao manao zay tarian'Andriamanitra anao miasa an'Andriamanitra rehetra tsy avy amin'ny sainao zany fa tsy vita sain'olombelona miasa fanaovan'Andriamanitra fa izy no manirana izy no miasa dia misy sasany rehefa avy eo gnagnagna ateny tany ao ianao ataovy ake andrano zany raha tahafantatra anao hoe misokatra tokoa io tany io telinanao dia mandezany hoe aiza koa zay misokatra eo hoy ianao ahitanao eny amin'ny ataonao eny afafinao ny vary ately ny tany fotsiny tsisy misokatra ataonao ny asa nandraranao manjakoka daholo tsisy mamokatra zany ake io mitely io sao dia mieritreritra hoe isy vavatany mihitsy misokatra iny amanasa bainareo asa sao dia zany no atsainao ao fa io ataonao tsy mamokatra io no tany mitelinanao satria ianao manohitra ny filazantsara an'Andriamanitra manana toetra tsy mety manaitra an'Andriamanitra ary teto nanana toetra ny zay nareo matahotra toetra ny ambody ino za maniraka anareo toy ny ondry eo voany ambody dia tao toy izany anke ny karazana ambody hafa na zay miasan'ny apôstôly nagaga mihitsy na najanonany mpanao percupany indrininy manaraka eo dia reny anke miasan'ny apôstôly tofa 7 indrindra manomboka amin'ny 7 mijanonany io matahotra angamba ny sasany so izy zany manao zany dia mijanona izy ny fasivy hoe efa nikiry biby ny sasany ka na tsy nanaiky fa niteny ratsy zany fampianarana zany teo mason'ny olona maro fa ny 7 ary nisy jiosy sasany priorio mamoaka fanahy ratsy zay nininanonona ny anaran'i Jesosy tomboko teo ambony manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampianiana anareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly aho ary nisy fito mirahalahy zanaky Sikeva jiosy lohan'ny mpisorony zay nanao zany ary ny fanahy ratsy namalika nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa ma iza kosi lisany ohatra iza kosi nareo misy olona manao tahaka zany fa dia fa zanaka mpisorony reo mizirope fotsiny ny fahefana tsy nirahina akory tsy nazo fahefana avy tamin'ny tompo hoe mandehana ino za maniraka anareo toy ny ondry ampivoany ambody tsy nazo zany faninarahany zany fa nandeha fotsiny amina ipony am'izay sitapony any am'izay tiany atao fotsiny dia mba mampianiana anareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly aho zinaraty azany mahasarotiny atsika lazaiko tsara tamin'ny fotoana any moa zareo zao hoe zaho tsy maniraka ny olona tsy miofana sao viravirainy devoly any nareo sahirana any nareo io ataony amin'ny zanaky Sikeva io dia tonga ny fotoana hoe anirahana an'ireny olo reny dia irahana mihitsy izy
efa nisy fifanazavana maro samihafa natao tamin'ny tompona ndraikitra nikarakaranyzany tamin'ity fandehanany tia sahirakirana tsika zay ho natao fa de hoe eny azy de lasa maniraka anareo tsy mbe hitsangatsangana ao hoy ny tompo maniraka anareo sangatsiavany bava hoe le inakena fotsiny ao fa maniraka anareo aiza aompivony ambody misasa zany eo misy fandresenjaratra atao ao de ina no nasainao ina no torinao iza la ivatananao ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dina no azainao rehefa avy eo satria anao tsy niofa de tsy fantatrao zay ho azainao raha misy mitranga tsy tanao zay ho atao satria tsy fantatrao zay mba nampifanana ny olona am'izany rahan'Andriamanitra zany nampianarin' Jesosy reto fitopolo lany rano reto hoe aza mitondraky rano aza mitondraky tapomboly nataoko ato anatin'ny fanomanako ato hoe calcul prévision miasa mpanaovan'Andriamanitra tsy fantatrao mihitsy inona moa le atao azy manao na ny tokotany zany hoe ambody ivatananao any raha toro filazantsara ianao ka raha izany ianao mbola hivesatra kiraro tsy mbola baiboly eo anaty kitabo ao fa kiraro misy zany andeha eny an-dalana aloha iny eny an-tanana ao tongotra ao misy kapa ao anaty sase ao lazao reo raha tsy manao zany ianao rehefa mandeha ny afaranao ho tonga amin'ity nataon'ny sasany anohatra tamin'ny fitorian'ny filazantsara nanirana azy ty trangana zany ngiarainy mafana foa fitoriana filazantsara ny baiboly efa eto tahako zao ataoko zao de mafana foa manentana ny olona ka de alaiso io ten'Andriamanitra io itiro izy sy loarany avy any am-posiny tany satria lavitra ny lalana manao katsikatsa manao prévision ina tao tsy kiraro fa ny sasany mety kiraro hoe raisoto kiraro tahitina iny tao anaty kitabo tao any azy asa fantanareo zany ataonao hoe moforavony moforavony zany le kopan-dravony nataonareo io izy iny misy foniny de mety tsara atao aposy de atao aposy de rehefa mandeha zany mandeha tefanjary de fana visabizana aisana aloha ndray de voasany de avana fety de arinany foniny lasa reto izy anany azy de mbola misy ambony ao manao prévision manome hanina anao ny tompo any am-pandehanana any mipiasa miendrika azo hanina de zay katsikady zay no mandany ny andron'ny olona miaingy alaka misy zoma sabotsy alady androany ny sasany miaraka amina valisy tikan'izany akanjo anaovana alaka misy tsy anaovana tsony fa solo akanjo ndray zoma vitany zoma solo akanjo ndray sabotsy mainka fa alady ny andro solo akanjo ndray ny alady akanjo miefatra amin'ny solo zany farafakeliny any amin'ny any de kiraro koatsy zay kiraro anaovana alaka misy tsy isy itsony fa kiraro anaovana zoma efa hafa ndray
kiraro anaovana sabotsy sy hava ndraiky indrindra fa ny alahady kiraro fitondra makany amin'ny fantompo avana valo zay ny entana anaty entana tsy misy loko mena ao zany fa tsy fantatra tsony menao hitolotra zany tsara henao tisanao inony raha hitany ambodia zany ataony mamay anao avoakan'eo mason'olo a ataony latsaka iny valizinao ny avoaka avy any iny lokomena iny ny fitaratra iny ny kiraro mivoaka avy anaty kitapinao ao a tsy filazany tsara tsisy baibolina nyray azy ary tady fa io ambodi io a tena manao zay afaparakanao ny raharahany io tsy menazy anao zany hoe manajanaja anao zany fa atao zay afaparakanao tahaka ny zanatsikeva vakio hatrany amin'ny farany izy ro vakitsika teo natao ny devolo nitanjaka ireo afaparaka indry za mandeha maniraka anareo hoy ny tompo iasa mandeha rehefa tsy nirahany so mahita raharahany araha te andeha ho nirahany tompo ianao dia ho miomana ary ianao am'izany foana fantatra n'izany sy nodapakitany dia mba manofana koizy dia manome certificat mihitsy dia zay tsy mana certificat tsy mahazo mandeha manao tafika masina dia nahita zany foibe nanofana koa izy izay tsy miofana tsy nahazo nandeha tany be roroa tonga tao aniko tao a ny chef de région adjoint be roroa nitantara tamiko ny zavatra mitrangany no ny zavatra tsy voakatsikatsy ohatr' zany mila fitandremanao ay ambodinge na ny rananao any zany be roroa zany zamboroa zay ke zany inona fehibeta tokony raisina am'izany raha niraka fiangonana any ianao tsy vita be roroa tonga koa benenitra asa raha efa tonga zareo tany benenitra tonga da tsy vita be mbola tsy tonga tsika naniraka anankitelo sisa ny rahantsika any mba hosolitenatsika any benenitra ady io ary ady varotra io am'izany fanirahany zany hoe tandremaka tandremaka raha niraka zany nareo fa homany tsara ny olona de andeha aloha ampafataro azy fa ambodino aleany any fatelo baboro tompo reo de tezao izy mba ho tonga mpiara-miasa aminao rehefa be satria tanjony zolay zay mpiara-miasa amin'ny tompo ny mihina le miasa ho an'ny tompo io zany be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy magnatany tompo ny vokatra na mandiana ny vonim-piasa amoriny ny vokatra amoriny vokatra fa tsy endehandeha misy vokatra trandrana misy vokatra tehirizina misy vokatra tezaina misy vokatra arovana ho an'izay mamboly dia mahan'izany karazany asa rehetra zany trandraka mamokatra mitahiry miaro mba tsy ho simba iny vokatra iny zany aby ao anatin'ny tenin'ny tompo fa tsy manao zany ny fiangonana atao eto tsy vitakoriny ao da hoatsy tsia manapotika fanan'olona ianao am'izany raha lasa ny fanahy ratsy miala taon'ny olona anankiray miala tao vohitra anankiray lasa izy nakany hevitra ny tady zay mba hitoerany efa tsy mahita izy dia maninona verina makaory dia mitondra fanahy fito ratsy ko izy ary miafarany zany olona zany dia ratsy no teo aloha mila mitanjony io amin'io azy io fa tsy maimay fotsiny ary zany mitandremana amity fanirahany tompo hoe indro za maniraka anareo ampovoany ambody vavaka mba aefa tsara zay nanirahany tompo azy any le ny zanak'andriamanitra zay ho anikeo vo iainga nakaty am-piangona zao zay mbola misy raiky amin'ny sivifolo ny anadala asany
amarana le asa any dia anomboka indray sika rehefa avy eo miditra septambra anofana mpiatafitra anofana mpiatafitra dia miantso ny kristianina rehetra tsisy akanavako io ny kristianina rehetra zany antsoina ho mpiatafitra izany dia miofana manomboka septambra mangampiaviny ry fialan-tsasatra indray satria fotoam-pialan-tsasatra vo afaka irahana ny olona fa tsy ao anatin'ny asany ao tsy ao anatin'ny fotoam-piasany ao tsy ao anatin'ny fotoam-pianarany ao fa le amin'ny fotoa fialan-tsasatra dia any amin'ny volana jolay aogositra amin'ny heritaona reo vo afaka maniraka dia manofana aloha dia mba afatongava ho isan'izay miofana ianao sasany nanao hoe zay efa nanao tafika masina tany maro mitetika tsy mila miofana tsony zany maro mitety zany fa iainy génération efa lasa ela be zay efa tany soalala zay efa zatra manao tafika masina zay ka tsy mila miofana tsony vai eo ianao fa miova ny toejavatra mila miofana ianao mba ho actuel foana information azonao io am'izay ile any any raha tomponao fa tsy zavatra efa tranainy tany mbola terizinao nefa tsy zany tsony ny fanao any ndao atsangana ny tanan'izay efa tany maro mitety fa izany mosy benala zany tsangana ny tanany tsisy etsony le olana mele aiza tonga tany maro mitety tany zany mosy benala reny fa izany izany tany soalala tsangana tanan'izay tany soalala o itsy misy tany soalala dia mamerena indray fiofanana fa misy ny raha iky nakany Sainte Marie efa misy ny raha atsika nakany Modila efa misy asa atao zay mifanandrify amin'ireny toeran'ireny tsy mitovy ny toejavatra amin'ny trano dia amin'ity zany zao sika andeha indray ndazaiky tamin'ny mpiatafitra ho any anamina ho asika irakoraka atao tena tsara be zany tonga dia linona ny ao an-tsay tsara be zany attention fa mety ho hita devoly tsara be any koa ianao fa miofana ny toerana efa fatapatatra hoe tahaka zao misy any dia zay zany a mandeha maka ny taony rehetra momba zany toerana zany dia miainga avy amin'ireny no amfanana ny mpiatafitra zao zany tokony atao zao no azo atao zao tsy azo atao amin'ireny toeran'ireny mba hahafahanareo mitory any Jesosy Kristy ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody ary marina tsara ny tenin'ny tompo tsy anareo koa no mamorona zao entinareo mandeha any tondraky raha rohanina sy ny sisy ny anankiray ao aza amin'ny lioka io aza miarahaba olona koa reny an-dalana raha raisina antelo ny fotsiny ohatry ny fanaonareo zany dia hoe mampianatra ny olanina ny tompo miavonavo dia lasa mpiantafika voaofana an'iny zany iavonavo fa tsy zany ny dikan'io ny fitonofana tsara maiky fa ny telo lazako azy taminareo ty maiky amin'ny fitonofana zany tsara nefa ny alavan'ny fiarabaniny jiosy tahaka ny fanaonay betsileo akory aby ny kiromba lava ny zany raha fiarabany ny any jiosy mbola mihoatra no zany voan'ny tany aby io rehetrarehetrarehetrarehetra makasika ny olona fantatrao io iao aloha miondrika ao tsy hoe fa hoe akory aby io ay mandany ora firy anao minitra firy anao olona anankiray fa nena amin'ny anankiray ndray dia maraikitra koa misy fantatra anankiray dia ndao koa tapitra ny andronao lany fiarabana fotsiny ny andro zany ny dikan'io fa tsy hoe miavonavona any amin'izay alehanareo any misy zavatra ianaranao
am'izany asa atao zany fa tsy hoe efa fantatro araka ny fanaony sobakaka ny lazana hoe hipoka ny vato izy namaly hoe ohatry zany ny ataonareo rehefa ampianarona vareko farany any mipoka tokoa ny vato mikibonao vato sisy anitanao fa tsy natenjony hoe poka ny kibo dia mitandriny ianao mianatra ianao miomana ianao mba handeha am'izany anirany tomponao zany ampiara-miasa amin'ny tompony amen